Ary ny iray fosy fanahy ny olona rehetra izay nino, ary tsy nisy nanonona fananany ho azy na dia iray aza, fa ny ombonany avokoa ny zavatra rehetra nananany. Asan'ny Apôstôly 4:1-3. Fotoana farany izao iainantsika izao, ambaran'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Timoty voalohany toko 3 any, aoka ho fantatrao any am-parany any dia isy andro mahory ny olona ho ty tena ho ty vola ho ty préare mpandokateny tiany zao tontolo zao mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra any am-parany any. Amin'izao fotoana misy antsika izao misy ehony zany zavatra izany. Noho izany dia zao efa andro farany zao iainantsika izao, andro farany no iainantsika. Inona no tokony atao rehefa tonga ny andro farany? Manao asa goavana ao anatin'ny fotoana fohy. Manao asa goavana ao anatin'ny fotoana fohy. Ary ao anatin'ny sokatra masina dia efa misy modely ohatra an'izany hoe asa goavana anaty fotoana fohy izany. Asan'ny Apôstôly 4:2-3 zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ny iray fosy fanahy ny olona rehetra izay nino ary tsy nisy nanonona ny fananany ho azy na dia iray aza, fa ny ombonany avokoa ny zavatra rehetra izay nananany. Ny ombonany zavatra rehetra izay nananany. Mila toe-tsaina misionera ny mpanaradia an' Jesosy Kristy. Izao tontolo izao, mila olona misionera. Ny atao hoe misionera moa ny fahafantarantsika azy dia zao mandeha manao mission any tany lavitra any, miala toerana lavitra mihitsy, mety marina ihany zany, fa ny atao hoe misionera dia zao manana mission atao. Tsy dia hoe ny toerana loatra, fa manana mission, manana iraka atao. Ka ny olona rehetra ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy maintsy nateraka ho misionera, mpamita iraka. Mila feno fanorantena izy ireo, mila mahafantatra tsara ny zavatra ampianariny sy ho ataony, mila fantatra zany inona ny missionko. Ny missionko dia tsotra, zao no atao hoe mission, zao ny asa nanirahana, dia tsy inona fa ny ampahafantatra an' Jesosy Kristy, ilay mpamonjy an'izao tontolo izao, zany ny mission antsika. Aoka tsy ho ahenantsika ny asa ankehitriny ary, fa ampitomboina amin'ny fivoriana rehetra izay atao, dia ho tariana ny olona rehetra, ny vahoaka, mba ho vonona hitsena an' Jesosy Kristy eny amin'iraon'ny lany. Ary zany no atao antso maika, antso mafy, manakoako any am-poti-tsofin'ny olona rehetra. Ho avy Jesosy miomana isika rehetra. Aoka ho vonona ho amin'izany. Inona no tokony atao? Satria ho avy Jesosy Kristy. Ny asan'ny devoly dia tsotra ihany, mahatonga antsika ho variana ka tsy anantena an'ilay fiverenan'i Jesosy. Ho very, zay ny tanjon'ny devoly amin'ny fomba be dia be. Ataon'ny devoly izay havariana antsika tsy iraika amin'ny fivavahana, mivavaka ihany fa amin'ny alalan'ny hoe zavatra diso no arahantsika. Zany ny tanjon'ny devoly, tsy manana tanjona afa-tsy ahatonga antsika ho very any amin'ny afo be ny devoly. Jesosy kosa dia manana tanjona ahatonga antsika ho any amin'ny paradisa, fiainana mandrakizay. Ahoana ny ahitana an'izany? Ao anatin'ny Baiboly, ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Iza no ampahafantatra azy? Ianao, izaho ampahafantatra amin'ny olona rehetra. Raha mba izay rehetra mitonona am-panaradian'i Kristy manko no tonga fantsony ny fahazavana velona ao amin'izao tontolo izao, voto ny fanan'Andriamanitra, manana fo feno mitafotafo afatry ny filazantsara sy tava mamirapiratry ny fanoloran-tena ao an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny hafa, dia akory ny asa mety ho vita ao anatin'ny fotoana fohy. Raha ny vahoaka rehetra nandray ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra, mitory ny tenin'Andriamanitra amin'ny olona rehetra, akory ny alehiben'ny asa ho vita ao anatin'ny fotoana fohy. Ndao ary onerana izay tsy vita tany aloha. Ndao onerana ka nitsotra ny fanalahy tsiambaratelo. Lehilahy sy vehivavy mandray ny fanahy masin'Andriamanitra. Lehilahy sy vehivavy mianatra ny tenin'Andriamanitra. Lehilahy sy vehivavy mandray ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra. Ary lehilahy sy vehivavy mitory ny filazantsara an'Andriamanitra. Ho vita ao anatin'ny fotoana fohy. Ho avy Jesosy handray antsika ho any amin'ilay paradisan'ny lanitra. Ho tanteraka aminao zany, ho tanteraka amiko. Hivavaka isika. Sotranao tombony tsara ao. Lehibe ny hafatra. Miezinezina ny hafatra. Mety ho fampitandremana kanefa mety ho hafatra fampirisiana ihany koa. Feno ny fanahy izay
ka ao anatin'izao andro farany izao dia hanao asa goavana ho anao dia ho vita ny fitoriana ny filazantsara. Ho avy ianao Jesosy eo, ho vonona izahay ary hiaraka hiakatra aminao ny amin'ilay fiainana manakizay. Tanterao aminay izany amin'ny anaranao ry Rianona nonako ny vavaka. Amen.